Ahoana Marina. Ahoana Marina ny fomba fijerin'ny fanjakana ity valanaretina ity. Mbola ity coronavirus ity ihany aloha amin'izao no tena mitazona ny sain'ny vahoaka malagasy. Indrindra ny mbola tsy nahafehezana izany aretina izany hatramin'izao. Rehefa voaterin'ireo tsikera maro samihafa ny mpitondra fanjakana, dia tapa-kevitra ihany taty amin'ny herinandro fahatelo ny fiboahana faharoa fa mba amerina indray ny fizarana ireo fanomezan'ireo malagasy sasantsasany izay everina fa tena marefo. Tsy misy mahafantatra moa ireo masotsivana ny sokajiana ireo olona ireo. Izany dia tsy mahagaga satria voalohany amin'ny tsy fanajana izany atao hoe mangarara izany ny fitondrana. Raha nanomboka anjara ireny fanomezana nantsoina hoe sosialim-bahoaka ireny ny mpitondra, dia hoy ny filoham-pirenena tamin'izany. Noho ny fahafantaranay ny fahasairana ny isan-tokantrano, dia nanapa-kevitra ny onivon'ny fitondram-panjakana ny anampy ny vahoaka malagasy tsy vakivoly tsy ankanavaka. Mazava izany teny filoha izany fa dia anampy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny fanjakana. Ny aretina sy ny vokatry ny fepetra, indrindra ny fiboahana moa, dia miantraika amin'ny vahoaka malagasy rehetra satria betsaka no tsy afaka manao ny asa fitadiavana isan'andro intsony, ary tena mahatsiaro sahirana tanteraka ny ankamaroany ny vahoaka. Izany fitenenana izany anefa dia kabary ihany fa ny nandritra io fotoana io dia marobe ireo olona sahirana no mitaraina fa tsy mba anisan'ireo mahazo ireny fanampiana ireny. Bary zao ny hitana entiny amposy any dia dia zavatra miboritra ireny fa tsy fantanay ilay zavatra miboritra ireny. Tao amin'ny semino zay zao tsy mbola nandray tamin'ilay rahetso mihitsiny dia zay tsy ao anaty koty lava foana nefa zay tena sahirana tsy manana. Vadinay tsy anasa, zay tsy anasa dia eo zany dia inona zany no hoaninay amin'izao. Tany semino dia tsy tao zay misy firmy efa mianaka zay manana karine daholo manana tokantrano. Tamin'ilay 500,000 ray ihany nahazo za ihany zanako zany anankitelo reo samy mipetrapotsiny nandendray mivarotra mbola tsy ao anatiny ihany ray dia inona zany nefa ny ankizy tsy afaka miasa amin'ilay fiboahany ity. Izy be voka tsy afaka miasa tsy mihinan-kanina zany za marary satria zay tsy nahazo an'ilay taratasy kely dia tsy mahazo mandeha fa miandro fiantsoana nefa ny tonga avany dia milaza fa hoe farana hatreo fa tsisy tony dia ao amin'ny fokotanay anankitelo naraina dia fokotany andrefana valo, fokotany atsinanana indrindra 5 dia nalahelo zay fa mba reraka tompoko dia mitaraina. Nefa ny président zany ny tena hoe président zany sy mivomera zany manazava hoe ny olona nahazo an'ilay tosika famena tsy mahazo tsony dia nefa ny zay mahita fa ny olona efa nahazo an'ilay tosika famena ihany mbola mahazo an'ilay izy. Azo lazaina fa entina anaovana populisme fotsiny ihany ny fizarana rehetra atao, ary toy ny kabary ambony vavahady fotsiny no hita fa tsy manaraka izay zavatra tena lazaina. Ny tena mahavariana zamoa dia ny fampitovian'ny filoha ity valanaretina ity ho toy ny siklona mandalo ihany. Ny marina dia tena tsy mitovy mihitsy ary tokony hieritreritra ihany ny filoha vao manao izany fampitahana izany. Voalohany, ny siklona dia tsy azo sakanana ny fidirany eto amintsika ary mbola tsy misy fahaizana afaka manao izany. Raha ny valanaretina coronavirus indray dia azo sakanana tsara ny fidirany teto satria isika dia nosy fa noho ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra ara-potoana dia niditra teto ny aretina. Faharoa, hoy ny filoha hoe ny siklona dia tsy maharitra fa mandalo ihany. Marina tokoa izany ary tsy misy azo atao ny misakana izany. Tsy mitovy amin'izany anefa ity valanaretina ity. Midika ve izany fitenenana izany fa tsy misy andraikitry ny fanjakana ireo olona lavony ity aretina ity? Noho ny tsy fisian'ny paikady mahomby ary koa noho ny tsy fanaovana lahara-pahamehana ny ady amin'ity valanaretina ity no mahatonga izao firongatany aretina izao. Eny, raha ny tarehimarika omaly dia malagasy 20% no lavony aretina. Izany hoe mafy sady mavesatra ho an'ny malagasy mihitsy
ny takalo ny tsy fahaizana mandray andraikitra. Tompona andraikitra amin'izany ny mpitondra, ary tsy afaka milaza mihitsy hoe mandalo ihany koa ny aretiny, ka mety ho isy no ho lavony, ary tsy tokony isy ny fanomezantsiny amin'izany. Noho ny fitavozavozana sy ny tsy fandraisana andraikitra no antony, ary de izao miafara amin'ny fahafatesan'ny malagasy izao. Manarak'izany ihany koa, raha ny vinavinany manam-pahaizana dia aretina mety hitoetra izy ity, ka noho izany de ilaina paikady tsara mba tsy hiparitaka, ka ilaina ny fehy azy fa tsy hoe andrasana fotsiny ihany ny fandalovany toy ny cyclone. Hita taratra amin'izany ny tsy fahaiza mitariky ny mpitondra ankehitriny. Mbola verina eto foana fa tsy mahay makalisina mihitsy ny mpitondra, ary ny lalàna na ny fepetra ny raisiny de tsy miatra amin'ny mpitondra mihitsy. Mazava tsara ireo fepetra ny raisiny noho izao ame anara-pahasalamana izao, fa tsy azo atao ny mivorivory mihoatra ny olona 50. Ny zava-misy aloha, tao anatin'izay 2 na 3 andro ny zarana ireo fanampina ireo, dia vory olona marobe tokoa. Natao aniza zany ireo fepetra ireo? Maninona moa izany? Raha ajanona ny fihiboana, raha toka ny fanaovana arotava sy ny fanajana ny elanelana iray metatra ihany no fepetra ampiadivana amin'ity valanaretina ity. Tsy izay ihany, fa noho ny fanavakavahana dia miteraka disadisa eny amin'ny fokotany ity tsy fahaizany mpitondra mandrindra sy mandamina ity fanampina ity. Niteraka fihetsiketsehana mihitsy izany teny Anosy angarangarana omaly, ka toy izao ny fahamaroan'ny olona sy ny fitaranana teny antoerana. Zareo mpiasa fokotany any mahazo karne fokotany olona tompo de ohatr'izao nanaovany azy. Tompo de mba mangataka fa le loharano aty aminay tompo loharano tsy natsanga vahoana fa loharano tsanatrano le vary azo androany tompo de ny loharano de fianakavian'ny président fokotany de mpiasa président fokotany de fianakavian'ny loharano tompo le vary azo androany de zareo alohana fokotany mahazo. Manahery zay satria nakakarne fokotany zay tamin'ny sabotsy very de nangala fokotany ray alina tsirairay zay vao nasy karne atidony miaraka amin'ny vidina karne nefa ny didiny soratra hoe 400 ariary isam-bolana. Misy an'izany ka zay vavolombelona de ny karne zay sasatsasa vidiny daholo de ao anaty baka sortir ao daholo azonao de aiza amin'izao vahoaka marobe izao ilay fanajana ny fepetra rehetra, aiza ilay voalaza fa tsy ankanavaka ny fanampiana. Mbola mitoy ihany izany hatramin'izao ny famorina olona ataon'ny mpitondra na ny vokatry ny fanapahan-kevitra raisina. Izay indray ary no omena tsiny raha mbola mitoy ny firongatry ny valanaretina ity no ireny vahoaka be dehibe ireny. Voarindra marina ve ny paikady rehetra entina miady amin'ity valanaretina ity? Tsy azo ajanona mihitsy ve ny fieboebony ireo mpitondra fa tokony afantoka amin'ny ady amin'ity valanaretina ity ny paikady rehetra? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?